dia mbola ampitomoana ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady fahatelo sady amin'ny adveto izay fiandrasantsika ny fiavian'ny tompo anio. Ry havana, ilay andinin-tsoratra masina malaza amin'ny resaka fanetretena hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Luka 4:10 ka ny 1:11 mamarana azy no andeha ho jerentsika. Mendrika atao tsenjery zany ary mino fa betsaka koa mahay an'izany tsenjery fa tsy maninona. Mialohan'ny idirantsika an'izany dia ndao aloha jerentsika ny 1:1 ka hatramin'ny 7 satria azafady 1:1 ka hatramin'ny 9 mialohan'ilay 1:7 mivakiny. Tsara mijery kely an'izay aloha indray mpimaso satria mifampiankina le izy. Indray sabata dia nanaiky ny fanasany ny fariseo Jesosy. Luka rery matetika no mitantara an'izany hoe lasa Jesosy mba nandeha niara-sakafo tao amin'ny fariseo zany. Dia nisy olona nasaina koa tao, dia nisy koa marary tonga tao, dia tsy tranon'i Jesosy io nefa ny andro sabata. Dia raha ny tokony ho izy tsy tokony hanao an'izany Jesosy noho izany miteraka fanontaniana ary indrindra ho an-tranon'ny fariseo, le tena tompony amin'ny fanajana an'izany sabata izany. Tsy hainao vananinina no miseho ny tantara trany tsy mety ohatrany hoe ao amin'ilay tokantranon'ilay olona fady anakisoa no hitondranao. Loks hafahafa ihany tena hafahafa ihany le izy. Dia niteraka hevitra be mihitsy zany le izy eto. Dia hoy Jesosy zao fotsiny, nareo koa ne mba manana biby fiompy rehefa tonga ve ny sabata dia tsy omenareo hanina sy ny sisa. Noho izany dia zao zay zavatra toretsaka amonjena aina dia azo atao rehefa sabata. Fanasitana ny vonjy aina izany. Noho izany nataon'ny tompo koa amin'ny tompo dia azo ataony zavatra rehetra rehefa avonjy ny olona zany. Tsisy ny teny intsony. Zay vao miditra amin'izay le 1:7 ka hatramin'ny 1:11 resahana tamintsika teo. Inona indray ny eto? Nanao fanoharana indray Jesosy amin'ireo rehetra invité, ireo lay mba natsoina niara-ny sakafo tao zany. Dia nanao fanoharana izy raha misy ary fiaraha amin'ny sakafo amin'ny mariazy fampakaram-bady. Aza mahay mandeha eny aloha eninareo fa sao misy olona indray manakaja no ianao ka alefa ariarinany ianao afa-baraka eo. Fa sao mba mandana alohany eoriny dia avy eo le tompontrano, le tompo fanasana manasana hoe mandana makary aloha. Zay fomba mahazo voninahitra ianao. Dia zay no fitian'ny tompo amin'ity Luka 4:11 ty. Ndao iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Vonina isika ho vakitsika mafy ary zany. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ianareo, saotra indrindra zavatra anankiroa mifanohitra hitantsika eto le izy. Nefa mialohan'izay indrindra dia tena tsara aloha raha mba miaraka mijery isika ny amin'izay atao hoe inona tokoa moa ry havana, ahoana tokoa moa izany manetry tena izany. Humble hoy ny taranaka Molière zao ny manetry tena, le humble dia avy amin'ny teny latinina hoe humilis. Inona ny dikan'izany? Ambany. Inona ny dikan'izany? Akaiky ny tany. Ile tany le hitsahantsika io zany. Azo lazaina koa hoe osa mountain zany le manetry tena humble ry havana.
ary le humble koa nefa dia mbola avy amin'ny teny hoe humus, inona koa zay? Tany. Dia mbola io tany tsaratsika io zany. Dikan'izay zany raha atao sary ny fitininy zany hoe manitry teny zany dia mioka mihitsy manakaiky ny tany, tena milefitra mihitsy. Zay zany lay ataotsika hoe ny manitry teny. Zao ny mifanohitra aminy dia inona? Mirehare, mieboebo, manambony tena ary manjakazaka. Ary zay no hitantsika eo amin'ilay Kolosianina 2:9-10 zay mivakina teo. Izy ireo le mpampianatra sandoka, izy ireo le mpijerijery sy mpitsikera olona. Zao no ambarany eo: tandremotsika, tsy ho azony atao hoe fanetretena haitraitra. Tsy tena fanetretena izany, sarisarina fanetretena fotsiny izany, ary fanetretena tsy maritra izany, fa amin'izay azahoana maneho an'izany ihany dia zay le fanetretena haitraitra. Tandremo, tsy ho voafitaka izany isika. Ny manetry tena zany dia zao: manaiky amin'ny fankasitrahana feno fa miakina amin'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ny manetry tena koa dia zao: mila ny fanohanan'ny tompo mandrakarivotsika, fa tsy mahavita tena, fa ny olona mihevitra mahavita ny tenany sy momba azy rehetra dia izay ry havana no atao hoe frehariana, lavitra amin'ny fanetretena, ary mety le tenenina eto hoe fanetretena haitraitra. Ny tena fanetretena raha ny enonareo tatoato an'ireny mofonay nampitaiko amin'ny WhatsApp isan'andro ireny dia zao: ny fahaizanao mipetraka. Zay no atao hoe fanetretena. Fahaizanao mipetraka eo anatrehan'ilay Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, zay tompontsika ity. Aza maka ny toeran'Andriamanitra ka feno fireharana sy mihevitra mahavita ny fiainanao iray manontolo anao, satria manana an'izay heverinao ananana, na ara-pitaovana, vola aman-karena, na talenta sy fahaizana tsia. Fahaizana mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, lay tompontsika ity. Zay ny fanetretena. Faharoa, fahaizantsika mipetraka eo anatrehan'ny mpiarabelonantsika tenenina mandrakarivo zany ry havana. Zay mantsy lay sary hitantsika eto. Misy ireo miezaka isan'andro mba hampisongadina ny tenany, zay le hoe mandeha eny aloha mba ho hita zany. Misy ireo mila hoderainy sy ambonimboniny sy amezambony sy omena voninahitra mandrakarivo. Taloha tany mitsika tany a Madagasikara, ialako tsiny ary fonako raha hitenenako an'ity, fa za dia mifanena tamin'ny olona mihitsy ary niara-monina tamin'izany olona za fa rarabay zay: manahoana tompoko? Efa lasa nirolo lalana moa izy, dia tsy manaiky an'izany hoe manahoana tompoko zany, fa tsy maintsy ahoana? Tsarava tompoko. Enjany zany zany le ninina heverinao fa fikirina mafy ka ioaranao amin'ny hafa. Zany ny atao hoe frehariana, mifanohitra amin'ny fanetretena ry havana. Ary novakina tamintsika teo ny Isaia 7:15 dia hoy ny 2:20 tapany voalohany hoe: ratsy fanahy reny, misamboaravoara tahaka ny ranomasina. Zay mihitsy le olona tsy manana fanetretena. Miaingainga zany izy, mitrakatraka zany izy, tsy hita mihitsy, mibotsimbotsiny zany, tsy hitanao daholo. Ary rehefa le kelikely vatana tahaka ny itony toy manao an'izany, mampatehanao an'le zo satria laniny hafa. Ry havako sary zany teneniko zany, fa izao hoe le fanetretena dia tena maniry ho azy
ao anatin'ny olona rehefa tanteraka ilay isay atoko fa 7 teo 1:10 ndao rahantsika mamaky zay zany ty le hoe zay zay manindry tena no hetry zay manindry tena no asandratra fa zay manandra tena no ahetry ty ndao ary isay atoko fa 7 1:10 rehefa tanterak'io lasa ho azy fiainatsika fanetretena ndao rahantsika mamaky zany ry havana ahoana hoe ny tompo fa izao ny lazay ny iray avo sy manerineriny zay monina mandrakizay masina ny anarany ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako ao amin'ny torotoro fo sy manetry tena amelombelona ny fanahy manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo Davida dia niteny ao amin'ny salamy fa ny fo mamorakoraka dia tsy ataon'ny tompo maninona tsinotsinona ry afako mety nanana fireharehantsika lavitra ny fanetretentsika le fotorotoro dia efa nibebaka zany efa navely zany efa novain'ny fanahy masina tao anatsika zany rehefa nibebaka izany ary eveo ny fotsika honenan'Andriamanitra honenany Jesosy zay ilay fanetretena voatanteraka ho fiainatsika raha mbola ny firehariana ny bana ao amin'ny fonao raha mbola ny fizahozahoana no ao anatinao dia zao hoe tsy anana zany fanetreteny zany mitsokafo ny fotsika ry havana mba honenan'Andriamanitra mba honenany Jesosy mba honenany fanahy masina zay voatanteraka ity ozytsika hoe Luka 4:12 ity ka milaza fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary zay manetry tena no asandratra ity ampamaranana ary dia zao Jesosy dia rehefa nijerentsika ity Luka 4:17 ity dia mipetraka izy tao le fanasana ary dia nijereny daholo reo fihetsiky ny olona rehetra lasa saina raha amin'izany koa hoe ay Jesosy ty kosa tena mijery atsika rehetra na aiza na inona atao tena zay zany le atao hoe observe tena jeren'ny tompo isika dia hitantsika tsirairay avy dia tsisy afaka mandainga fa izy tokoa no mamantatra ny fosiny inona sy ny vo zany any amin'le miafina tsy hita ivelany tak'izao rein zay zany le izy no izany dia zao raha mitompo ary no mitaratra anao raha mitompo ary no mijerenao amin'ity anio ity alady 7 amin'ny adventy andrasantsika ny fiavian'ny tompo dia ahoana ny teniny mino aho fa mipaka amintsika ity Luka 4:12 ity isika no manandratra tena fa asan'Andriamanitra raisy zanaka sy fanahy masina no tena manandratra antsika ry havana rehefa manetry tena isika manaraka ny ampo te hifaninana amin'ny hafa ny ampo tsy te ho latsa-danja ka aseho amin'ny fiteny sy fihetsika misy tena mahasosotra mihitsy anie rehefa miara mivory aminy na miaraka maninona dia mo teneny ampanetretena lehibe ny ilazana an'izao nefa ny ataony ny teny manindro na nino tena manahirana zany hiandry ny fiavian'ny tompo isika mila mangataka mandrakireo antsika hoe sokafana ny fo torotoro efa nibebaka zany ary fo honenan'i Jesosy Kristy lay andrasantsika ho avy indray fadio ny fanaovana ny tsinotsinona ny hafa fadio ny fizahozahoana sy ny firehariana rehetra tena mila ianarana lay miohaka amin'ny tany lay mihetry tanteraka ao anatin'izao advento izao enganery havana ny fanahy masina
no tafatoetra aty anatintsika, azahoantsika manatanteraka an'izany ka dia amin'ny lafi miabo no iainantsika nyity tenin'i Jesosy ty hoe fa izay rehetra manandra tena no ahitry ary izay manitry tena no asandratra. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.